misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalimiaravatsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity fotoana manokana izay narantsika ny lesina ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity androany ity. Dia manona fahasoavan'ny tompo hatrano antsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao hitondra vokatsoa amintsika ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina anio dia hivavaka isika. Ry tompo mpamonjy anay tsara indrindra velom-pisaorana anao hatrano izahay mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Foazo ny foamam-panahinay tompo ary mamindrafo aminay mamela nilokay aoka ny teninao hatrano no amolavolanay ho amin'ny fahamarinana rehetra anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesinantsika androany dia manao hoe ny filazantsara hita sy iainana. Filazantsara hita sy iainana. Tsy nanoratra mikasika ny foto-kevitra ny famonjena sy ireo loha-hevitra manodidina an'izany Jesosy fa nanorana ny fitoerana masina mihitsy izy moderita maso maneho ny famonjena fa nandramana izay azon'ny olona ny ainana amin'ny vatana. Ny tena saritakarina toy ny fahamarinana sy ny fanamasinana ary ireo teny manana hevi-dalina toy ny famindram-po, ny famelan-keloka ary ny fitiavana dia voaseho tamin'ny fomba kanto teo amin'ireo fanaka samihafa sy ny fanimpom-pivavahana atao amin'ny tabernakily. Hitantsika ny sorona nataon'i Jesosy tamin'ny fahafatesana izay tsy maintsy ny aretan'ny zanak'ondry tsy manan-tsiny satria nafindra ara-tandindona teo amin'ny fahotan'ilay nitondra azy. Tsy maneho fotsiny ireo lafiny samihafa amin'ny asa fisoronan'i Jesosy ny fanaka tsirairay tao amin'ireo fitoerana masina fa maneho koa ny fampiarana ny reny teo amin'ny fiainantsika. Tamin'ireo fanaka telo tao amin'ny fitoerana masina ohatra izany hoe ny fanaovan-jiro, ny latabatra nisy ny mofo aseho ary ny alitara izay fandorana ny didin-kazomanitra dia ny alitara fandorana didin-kazomanitra no nanakaiky indrindra ny efitra masina indrindra izay nitoeran'ny fanatrehan'Andriamanitra sy nahitana voninahana. Ny fofomanitra avy teo amin'ny alitara izay nieva-eva teo ambonin'ny efitra lamba ary nitoetra teo amin'ny fiara mifanekena sy ny rakom-panavotana. Ny alitara fandorana didin-kazomanitra dia maneho tamin'ny fomba kanto ny fifandraisana azontsika nanana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Hitantsika ao amin'ny kanja ny fitiavan'i Kristy sy ny sorona nataony ary hitantsika ao amin'ny efitra masina indrindra tsy lavitra eo ihany koa ny fitsaran'Andriamanitra. Mahita ny famindram-pony isika rehefa voadio amin'ny fahotana rehetra ny amin'ny tempoly. Mihoatra noho ny fampianarana hafa izay nohontsika mafy fiangonana antsika, ny fitoerana masina dia maneho ny fifandraisan'ny fahamarinana rehetra ho lamina anankiray izay samy manasongadina ny lafitoetra antsika anankiray. Maneho amintsika izany fa misy lôjika sy antony ny fitiavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina izay manarona ny mpanota tao antsika ihany koa. Rehefa aseho araka ny tokony ho izy izany ao amin'ny tontolo-kevitry ny fitoerana masina dia atakatra ny olona rehetra toy ny filazantsara. Aoka isaitsaina mandrakariva ny amin'ny fifandraisana izany, ny filazantsara hita sy iainana, ny zavatra rehetra ataon'i Kristy ho antsika isika mba ahafantarantsika lalindala ihany koa
ny fitiavan'izay asetsiny atsika mandraka kehitriny. Vavaka isika, ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, nomenao anay amin'ity androany ity, dia misaotra anao ihany koa Tompo izay mampisokatra ny sainay mba takatra lavitra ny amin'ny fitiavanao sy ny fitiavanao anakaikikaiky bebe koa anay hatrany, eny fa hatramin'ny lasa ka mandraka kehitriny ary ny amin'ny lasa. Dia ampio izay Tompo mba hanana fahavononana sy fitiavana ihany koa mba hiaraka aminao, hiara-dalana aminao, ho iray fitiavanao anatinao ary koa hizarizany any amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.